d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitranina ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Vavaksika. Ray malalo, rainay no Jesosy Kristy Tomponay, faly zay manonona ny anaran-tsoanao ary misaotra anao zay fa mbola noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao lehibe no matoy izao anay, velonaina, salama, afaka manatona anao tahaka izao eto amin'ity fandaharana ity. Ary faly zay fa raha manatona anao zahay dia tsy manosy-potanana anay ianao. Misaotra ny amin'ny teny omenao anay indray anio, anambaranao aminay ny sitraponao ary mpamonjy eo omeo anay mandrakariva ny fanahinao, hitarika anay ary ampatsiahanay ny zavatra tsy tokony ataonay amin'ity fiainan'ity, mba tsy hanakalo ny zava-pona amin'ny zavatra sarobidy izay natolotrao zahay. Da io ny teny ampieritreritra anay ny amin'ny fahazaran-dratsinay manao kolikoly. Sao vavaka izao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny oabolana 30 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ao amin'ny oabolana 30 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 no perikopatsika anio. Vakina sy enoina amin'ny anaran'i Jesosy zany ry havanao. Zavatra rolo no angatahiko aminao ka aza lavinao, tieny tsy mbola maty aho. Ampanalaviroa ny zava-pona sy ny lainga, aza manome alahelo na harena. Fahano aho amin'izay anjara hanina sahaza ho aho. Fandrao raha voky aho dia handaka anao hoe iza moa Jehova, ary andrao raha tonga malahelo aho dia angalatra ka hanamavy ny anaran'Andriamanitra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny lohateny ty toko fa 30 ty dia manao hoe ny teny mavesa-danja nataony Agora zanaky Jake dia ny teny nataony rahalehilahy tamin'ny Itiela, eny tamin'ny Itiela sy Okala. Misy teny eto zany mavesa-danja ataony lehilahy anankiray, Agora ny anarany. Le dikan'le hoe Agora dia hoe collecteur, zany hoe mpanangona sy mpanakambana tenin'Andriamanitra. Ny teny indray dia nataony tamin'ny Itiela sy Okala, reo dia samy mpianatry Agora. Agora zany hoe nanana disciple, zay foana moa le mpianatra. Ny dikan'le hoe Itiela dia hoe Dieu est pour moi, momba Andriamanitra, miandany amiko Andriamanitra. Le hoe Okala indray dia hoe j'ai pu comprendre, na hoe azoko takatro ny zavatra nampianarina. Mpianatra roa lahy zany no ampitana ny
teny mavesa-danja. Misy andiny-tsoratra masina vitsivitsy maromaro ato amin'ny bokyny obolana riavana mikasika ny arena, mikasika ny vola sy ny tak zany fa ty eto amin'ny obolana telopolo ty de lazaina hoe mavesa-danja. Engany isika mpiaino sy mpanaraka izao fandarana zao riavana handray zany teny natolotry ny fanahy masina any agora zany zay nanangona azy engany isika samy ho itiela ka iandany amitsika Andriamanitra ary okala samya icomprendre, samya atakatra zay voalaza eto ka andraisantsika fitahina ny fitandremana an'izao teny izao. Ny fahamarinana voalohany ry havana de zao: agora dia olony vavaka. Ry havanao, meteza hanahaka ny agora, meteza ho olony vavaka. Zay ny fampianarana fahamarinana voalohany. Fampianarana fototra, fampianarana pratika no vakintsika eto ry havanao. Ary mario tsara fa tsy pahay toe-karena, tsy pahay fitantanana vola no mampianatra eto, fa lehilahy iray agora mpanangona tenin'Andriamanitra. Azo antoka zany ny fampianarana eto satria ny tenin'Andriamanitra dia tenin'ny fahamarinana. Hoy isika hoe fampianarana fototra satria miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Pratika koa hoy isika satria fampianarana ekeny Solomona. Solomona teo amin'ny tantaran'Israely no mpanjaka nanan-karena indrindra tamin'ny mpanjaka tao a Jerosalema. Hoy ny mpitoroteny roavaly hoe niary volafotsy sy volamena koa aho, tenin'ny Solomona io zany. de efa nisandratra mihoatra no zay rehetra taloha koa teto Jerosalema aho. Zany mpanjaka manana ny maizy azy zany tokoa ry havana no mivalide makasitraka ny fampianarany agora zany. Ary tsy vitany hoe nanan-kareny Solomona fa hoe nanam-pahendrena, tsy manam-paharoa ihany koa izy. Io ihany le andiny fasivy teo hoe efa nisandratra mihoatra izay rehetra talohako teto Jerosalema ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany. Ry havanao, raha te hahafantatra ny marina ianao kasika ny momba ny arena sy ny fahantrana, ndana aloha mijery zay lazain'ny soratra masina momba izany, ary tapao ny hevitra fa ho olony vavaka ianao. Zao manko ry havana, ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny fitantanana, na vola be na vola kely, de fanapahan-kevitra ara-panahy, décision spirituelle, satria anadinan'ny tompo antsika izany ndray andro. Hanadinan'ny tompo antsika ohatra ny amin'ny fahafolo-karenantsika. Anaty krizy ny lojika ekonomika de hoe aleo mitandrina, fa ny miditra azy tia efa atsasa-karama ka aoka aloha amin'ity volanyity ny fahafolo-karena. Zay le lojika ekonomika. Ny lojika ara-panahy kosa ry havana dia mifototra amin'ny fatokinan'ny tompo, fototra amin'ny fitiavan'ny tompo atsika, ka mahatonga atsika anao hoe le 90% tazoniko rehefa nandohan'ny fahafolo-karena aho, dia ahitako soa bebe kokoa no lay 100% tazoniko anahy raha tsy nanao fahafolo-karena, satria notahin'ny tompo lay 90%. Ampianarina ohatra zao isika ry havanao, satria ho avy ny fotoana hanadinana antsika.
hoy ny apokalipsy 20:12 tantarany fitsarana farany de hoe isy boky vitsivitsy maromaro a ho velarina eo anoloana ny seza fiandrianana fotsy amin'ny andro ny fitsarana farany, ary am'ireo boky reo ry havano dia inona fa isy bokina comptabilité, andiniana ny nandanitsika ny volantsika tetỳ an-tany, ary andiniana hoe fandaniana araka ny soratra masina ve, fandaniana no tarihan'ny fanamasina tokoa ve, satria manandrify zavatra tena ilainao fa tsy aingitraingitra na fisehosehoana. Zay ry havana no fampetreretana voalohany a, raha te hahafantatra ny arena sy ny fahantrana araky ny baiboly ianao a dia meteza ho olony vavaka. Ijery indray sika ry havany ny votoatin'ny vavaky agora. Mahazo roa lay votoatin'ny vavaka ho an'ny fanahintsika aloha, de faharoa vavaka ho an'ny vatana, vavaka ho an'ny fanahintsika aloha, vavaka ho an'ny vatana avy eo. Eo amin'ny 15 sy ny 15 no ahitantsika izany: zavatra roa loha no angatahiko aminao, ka aza lavinao, dieny tsy mbola maty aho, ampanalaviry ho any zava-pona sy ny lainga, aza manome alahelo na arena. Ny tsara marena aloha ry havana, aloha nidirana amin'ny tena votoatiny de zao miteny agora hoe zavatra roa loha no angatahako aminao, ka aza lavinao, dieny tsy mbola maty aho. Vavaka agora ry havanao dia vavaka ataon'ny olona mahafantatra fa mpivahiny izy eto amin'ity tany ty. Zava-dehibe ny manamarika an'izany, satria zay fahatserovatena ho mpandalo zay de mamaritra rehefa avy eo a ny votoatin'ny vavaka ataony agora. Dieny tsy mbola maty aho, tsy hoe marary efa ambavaona ny fahafatesana akory izy eto, fa tena fantany fotsiny fa hoe vahiny a sy mpivahiny izy a eto tany. Ka ny zavatra angatahany dia mba tiany ho azo le valim-bavaka alohan'ny hahafatesany. Manao fonoteny kely eto ry havana: zavatra roa loha no angatahako aminao. Zany hoe fantatry agora tsara zany a zay angatahany amin'ny tompo a ao anaty vavaka. Misy olona ry havana rehefa enonao mivavaka izy a de azonao an-tsaina eninao amin'ny tonom-bavaka ataony fa tsy fantany zay tokony hivavahany na angatahany amin'ny tompo. Ka iza moa izy no azo valim-bavaka amin'izany, ary rehefa tsy mahazo valim-bavaka izy a, normal izy a raha lasa kamo a mivavaka. Tapitra ny fonoteny. Hoy isika teo, ny any agora kosa fantany tsara ny zavatra tiany angatahana. Inona avy ary? Zavatra roa loha, ny voalohany araky ny efa voalaza teo ho an'ny fanahiny, ny faharoa ho an'ny vatany. Jereo tsara ry havana fa ny fanalo fangatahana ho an'ny fanalo, zay vao fangatahana ho an'ny vatana. Ary araka ny teny teo ry havana de hoe tsara isika rehefa mivavaka mahatsiaro fa olon-kandalo, mahatsiaro marina fa ao arena kely eo dia hiatrika fahafatesana. Ka rehefa zany ny toe-po sy toe-panahy entina mivavaka de mivavaka ianao hoe tompo ao mamindra fo amiko, mamela ny eloko alohan'ny hafatesako, fa rehefa any am-pasana de tsy misy famindram-pona famelan-keloka intsony. Omeo any fahasoavanao, ampitoeran'ny fiadananao aho, havaozy aho alohan'ny hafatesako, fa rehefa maty aho de tsy mila izantsony. Omeo any fahasoavanao, raha tsy zany de ho faty aho noho ny fahotako, ary aza manentsy tadiny amiko ianao fa raha mangina ianao
de ho tahak'izay midina ny andavaka ao ka zalavinao a dia ny tsy mbola maty aho ny zavatra angatahako aminao. Zay tsika vohiditra am'le zavatra anakiroa angatahany agora riavana. Araky nefa voalaza ny voalohany a mikasika ny fanahiny, ny faharoa mikasika ny vatany. Marihana kely riavana fa le faharoa zay mikasika ny vatany a de ho jerentsika amin'ny manaraka noho ny antony ara-potoana, fa le fangatahany a mikasika ny fanahiny a no ho jerentsika izao. Mikasika ny fanahiny hoy agora hoe ampanalaviroa ny zava-pona sy ny lainga. Ampanalaviroa ny zava-pona sy ny lainga. Mazava ny atao hoe lainga. Ny lainga dia ny tsy filazana ny marina na ny filazana ny marina tapany, demi vérité, zay midika hoe lainga ihany zany. Ary ny tanjona moa dia ny azahoana mamitaka olona, azahoana tombontsoa ara-bola. Hoy agora hoe ampanalaviroa ny zava-pona sy ny lainga. Ny zava-pona indray dia amin'ny teny frantsay izy ao midika teny seconde hoe fausseté, avy amin'ny hoe faux, FAUX, diso, tsy marina. Ny tsara enti-mody any an-dakilasy zao ny mpampianatra na exercice de hoe faux, sady diso ny vokatra no mety diso koa ny méthode nampiasaina. Raha miezaka manazava ny ty hoe zava-pony ty riavana de mampiasa an'izao sary zao hoe le zava-pona na le zavatra faux de hoe zavatra atao ka ahazona carton rouge. Amin'ny baolina kitra ohatra misy mpilalao tratry ny carton rouge de voaka ny terrain, io no ihany izy. Misy karazana zava-pona telo eto riavana tsy aivina, zany hoe zava-pona azahoana carton rouge. Voalohany a ny ota amin'ny akapobeny, carton rouge satria tsy idirana any an-danitra, mazava be zany. Faharoa, ny zavatra azahoana carton rouge faharoa, zava-pona faharoa de hoe ny fitiavana izao a ny tontolo izao. Ny jauna voalohany roa 5:12 de milaza hoe aza tia izao tontolo zao, na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona tia izao tontolo zao de tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Jakoba 4:4, ry mpisintaka mijangajanga tsy fantatra rova fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao. Ny ampahatsevina manaraka koa riavana de zao, rehefa vita le fitiavana zao tontolo zao, ny azahoana carton rouge koa riavana de ty fahazaran-dratsy mirehare ty. Hoy ny Galatianina 4:12, fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijalian'i Kristy, Jesosy Kristy tompontsika. Mpino riavana matetika de mirehare amin'ny fananany, ary rehefa tsy mirehare amin'ny hazo fijaliana izy fa mirehare amin'ny fananany, ary rehefa mirehare amin'ny fananany izy de lasa miavona. Tena carton rouge izany riavanao, niavona, fiheverantena ho zavatra no azo lazaina fa reniny fahotana rehetra. Niavona, fiheverantena ho zavatra de azo lazaina fa reniny fahotana rehetra. Ary ny tena mampalahelo amin'ilay olona miavona no ny rehareny amin'ny fananany dia tsy mahita fifaliana akory ange izy, tsy mahita fahafinaretana akory ange izy amin'ny fananany. Ahoana moa zany? Eny mahita fahafinaretana izy ambara-pahitany olona anankiray tsara tomobile kokoa noho ny anazy, de le tomobile ny rerehany iny. Mahita fahafinaretana any izy ambara-pahita olona manana famataranandro tsara kokoa noho ny anazy,
mahita olona tsara bika kokoanao izy manana trano lehibe kokoa no ny azy. Ianao ve ry havana mieritreritra fa hoe zany olona manana tranona $1 million zany ny vidiny za tsy manana tranona $1 million fa tsy efa mba hatonony ve zany hoe tranona $1 million zany fa nahoana izy ozy ianao no miezaka mitady tranona $2 millions no ny avinavina sy reare te andre hoe mpanakarena no ny mpanakarena hafa etsetra. Carton rouge koa zany ry havanao. Ny carton rouge farany hoe tokony hierovantsika tena de zao ny kolikoly. Rehefa mivavaka agora ry havana hoe ampanalaviro ny zavapoana. Ny zavapoana farany, ny fausseté farany dia ny kolikoly ry havanao. Petera 2:7 de milaza hoe fahafahana no ampanantenainy ireny kanjo ny tenany aza de andevo ny fahalitoana. Ny tenany aza de andevo ny fahalitoana. Ny fahalitoana io manandevo io de adikany version teny frantsay second hoe corruption. Ny tenany aza andevo ny corruption. Carton rouge tsy idirana any fanjakan'Andriamanitra ry havanao, zany hoe corruption na kolikoly izany. Ary mario eto fa hoe tsy olona hoe sendra latsaka na latsaka tsy na tamin'ny corruption fa le olona resany eto de hoe olona andevony corruption, zany hoe voafatotra ka tsy hainy tsy eritreretiny, zany hoe miaina tsy misy corruption na kolikoly izany. Tena fianatra ry havanao, fanatra ny teny agora, fatany ny falemeny mikasika ny zavapoana, ahazona carton rouge sy ny lainga manetry teny izy de miaika izy ary mangataka izy mba ho arovan'Andriamanitra am'izany. Ary ianao kosa ry havanao, inona no lainga tokony hiarovana anao? Inona ny carton rouge mpahazo hanao? Amen. Vavakisika sotra ray malalo ny amin'ny ohatry agore menao anay androany, mba meo anay ny toepony toe-panany agora. Tena matsiaro marina fa ao arina kely onge izay de ho faty zavatra mbola tena atahoranay, zany resaka fahafatesana zany. Sotra nampatsiahanay mazava fa olo-kandalo izahay ary meo anay no hita vonina ho am'izany. De mbola apetrakay eo ampelantananao ny fanahinay apana laviro anay ny lainga, apana laviro anay ny zavapoana, apana laviro anay arovy amin'ny ota izahay, apana laviro anay mba tsy hanananay carton rouge ny fitiavana zao tontolo zao izay malaky mahazo ny maro arovy koa zay amin'ny avinavina amin'ny fiheveran-tena ho zavatra, amin'ny ty fisehosehoana sy firerehanany amin'ny fanananay. Arovy zay tompo malalo amin'ny kolikoly ary mametraka hoe mpialantananao zay mbola hoe andevony fahalitoana araka ny teny Petera, zay mbola andevony corruption sy ny kolikoly araka ny teny Petera, mbola apetraka eo ampelantananao ianao no amindra foa, ianao ny ainy zao fitarainanay ho azy zao ianao anafaka mpamonjy eo. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 270 andiny 7 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko
izaho sy anao. mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.